Ikarakara etsika etsy amin'ny tranopokon'olona Analakely ny fikambanana manda ho an'ny firaisam-pirenena izay tarindra matoa Lalatiana Ravololomanana toy izao ary ny akon'izay. Amin'izao akatoky ny fetin'ireny izao dia anatanteraka famelabelan-kevitra arahina ady-hevitra iresahana momba ny andraikitry ny renim-pianakaviana manoloana ny raharaham-pirenena ny fikambanana manda ho an'ny firaisam-pirenena izay tarindramatoa Lalatiana Ravololomanana. Ity fikambanana ity izay iray amin'ny fikambanana Anjoro mpanohitra ny fitondrana. Manohitra izay hitako fa tsy mety rehetra amin'ny fomba fitantanana n'ity firenena ity. Raha ny verina vahaolana ny fifidianana izay natao dia hitantsika iainantsika rahantsika mahita toy ny tafika andrefa tanàna ankehitriny fa tsy voavaha zany ny olana misaviritaka mikorotana tanteraka ambony ambany any fiarahamonina malagasy raha tsy teny fotsiny fa tsy mizavatra mitrangany atsimo ohatra tena mifamono mihitsy ny samy malagasy mampitaintainy zany mampivarahontsana raha tsy teny koa fa tsy ny zany tsy fandriam-pahalemana zany anankiray fa ny tena anisan'ny zavatra manahirana ny saina ary mampametra-panontaniana amin'izao fotoana izao dia ny hoe ataontsika ahoana marina ity tanindrazantsika ity repoblika faha-efatra filamatra vaovao fampihevanam-pirenena tany-tandalàna kanefany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hita fa tsy mandeha makany amin'izany tandalàna izany mihitsy isika mila mifanome tanana ny reny ny vehivavy ao katoko izao lazaina fa fankalazana ny fetin'ireny izao dia manasa ampitiavana manasa ampanajana ampanetretena ny renim-pianakaviana toa azy ny rahavavinamana tompona ndraikitra eto amin'ity firenena ity na olom-bofidy na aiza na aiza sehatra misy azy mila mifampidinika isika mila mifanome tanana isika mila mirahina ary mba hisy angambany izay firaisan-kinantsika izay hitondra amin'ny hoe ataontsika ahoana ity firenena ity. Ny alakamisy 12 Mey ho avy izao no anatotosana ny famelabelan-kevitra izay karakaraindramatoa Lalatiana Ravololomanana.